Firenena isan'ireo miavaka noho ny arena voajanahary ananany na mikasika ny biby izany na ihany koa ny zavamaniry Madagasikara. Maro amin'izy ireo no tsy hita raha tsy eto amintsika ka anisan'izany ny orchidée izay nanamorona ny Ambatovy fandaharana asa manokana iarovana azy ireo. Manan-karena tokoa raha ny zavaboaary no resahana ny ao toeram-pitrandrahana Ambatovy. Raha tsy resaka afa-tsy ny orchidée dia 2,900 amin'ireo karazana orchidée arivo misy eto Madagasikara no hita ao Ambatovy, izany hoe manodidina ny 520 isan-jato. Raha araka le spécialiste zany dia eto Ambatovy zany misy eo amin'ny 200 espèces eo, fa amin'izao fotoana izao zany izay mbola eo amin'ny phase d'identification moa zany. Fa raha ny hita zany hatramin'izao eo amin'ny parc Vodibasy zany eo amin'ny 2175 individus, dia ny any amin'ilay parc Kenjana indray zany eo amin'ny 4726 individus, ary ny eo amin'ny Ombrière zany dia 1413 individus. Ho fiarovana an'ireo orchidée amin'ny fanapahana ny ala izay tsy maintsy atao mandritra ny fitrandrahana, dia nametraka paikady sy fepetra manokana voarakitra ao anaty drafi-pitantanana ny zavamaniry Ambatovy. Voalohany amin'ireny ny famondratoerana azy ireo avy hatrany any amin'ny faritra roa natokana ho amin'izany, tsy lavitry ny toeram-pitrandrahana ao Vodibasy sy Kenjana. Raha nafindra avy hatrany ireo orchidée tany am-boalohany, nanomboka ny taona 2004 dia tsy maintsy nampandalovina mandritry ny herintaona ao amin'ny Ombrière izay naorina tao ampangadia trandraka ireo zavamaniry ireo vao azo afindra, araka ny toromarika nomeny Missouri Botanical Garden izay mpiara-miombonantoka siantifika amin'ny Ambatovy. Miisa roa ireo Ombrière ireo amin'izao fotoana izao, izay misy ny orchidée 470 sy 700 isa. Mbola isy ny fananganana Ombrière fahatelo raha ny fantatra. Misy fikarakarana manokana ny orchidée alohan'ny ametrahana azy ao anaty Ombrière. Afatotra amina tapakazo amin'ny alalan'ny kofehy ireo karazany maniry amin'ny hazo, ary apetraka amin'ny tavim-boankazo kosa ireo maniry amin'ny tany. Arahy maso akaiky tsy tapaka ny faniriny ary tondrahana isan'andro. Akana sationany ny felany sy ny raviny mba alaina sary ary alefana amin'ny laboratoara eto an-toerana, isan'ireny ny parc Tsimbazaza sy any ivelany, mba hamantarana ny anarany na hanomezana anarana ireo orchidée vaovao. Karazana orchidée 4 vaovao no hita tao Ambatovy nandritry ny taona 2012 iny. Ankoatry ny fiarovana ity arena voajanahary ity, dia isan'ireo tanjona apetraka Ambatovy ihany koa ny ampianatra ireo mponina manodidina amboly sy hikolokolo ny orchidée izay efa fantatra anarana mba ho loharanom-bolana izy ireo.